nampiditra ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Latsaky ny ray isan-jato izany manerana nosy Oniseny. Tokantrano maro no tetezan'ny Jola Mirongobasy tao amin'ny fokotany ray tao Antsahadita Omaly, tokony tamin'ny 7 alina. Lasa avokoa ny vola sy ny fananana sarobidy rehetra, nisy ny naratra ary nisy ny voaolana sy natao takalinaina. Tsy misy ifandraisany amin'ny rivo-doza izay nambara fa tsy akasika ny Madagasikara ny orana ny kida ny tolakandro teo. Itohatra amin'ny alahady izany raha ny fanazavana azo. Toerana maro teto andrenivohitra no hita dobo-drano. Maresaka iraisam-pirenena miditra sady ho amin'ny antso amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena vahiny filohan'ny Repoblikan'ny Demokratika ny Congo, Félix Tshisekedi. Firenena afrikanina telo no nambarany hotetezana amin'ity herinandro ity. Finaritra tompoko lasy tompoko vahavotona vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanimbotsika ny vaovao dia tantara tsy afaka antsain'ny malagasy ny raharaha 7 febroary izay feno folo taona katroka tamin'ity androany ity. Nanamafy ny filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara fa tsy avela ho raraka an-tany ireo raha latsaka sy ny fitiavan-tanindrazana izay nasehon'ny malagasy tamin'ny izany. Henri Florian. February 7 february 7 folo taona katroka androany ny raharaha 7 february nisy ny vonolona teo andolana ny lampam-panjakana Ambohitsiroatra. Tantara tsy azo dinganina na ho adinoana teto amin'ny tantaram-pirenena. Ny diaben'ireo mpanao fihetsiketsena tena mikanjany 17 Mey ny azana Ambohitsiroatra ka nisy ny fitifirana ireo vahoaka. Nentina natsarovana izany androany nisy ny fanateram-boninkazo teo amin'ny tsangam-bato ny 7 febroary ary ny vavaka iraisam-ponoana tena mitokotana malalaka ny lampana Ambohitsiroatra. Nanamafy ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina naritra ny lahateny izay nataony fa tsy ho vela raraka an-tany ny tolona sy ny fitavan-tanindrazana. Tsy maintsy tafity i Madagasikara, tsy azo akeny intsony ny fandatsahan-drà, ny mpiray-tanindrazana noho ny hevitra politika tsy mitovy. Tsy kena intsony mandrakizay. Ny fisian'ny toe-javatra toy ireny izay nandatsahana ny raha ny mpiray-tanindrazana ary anafarana ny taranaka faramandimby mba tsy hisy intsony malagasy ray sy malagasy reny no mandripaka ny malagasy toy azy ninona hevitra politika tsy mitovy eto amin'ny firenena. Matoa amin'izao reto androany manoloana anareo dia manamafy fa tsy ho raraka tany ny ainana fohy ny tolona rehetrarehetra nisy sy natao teto amin'ny firenena ary ho ataontsika modely amin'ny fandrosoana i Madagasikara. Koa mila mivondrona isika, mila mirahiny fa mbola manana didy isika velon'aina ankehitriny manoloana ny tantaran'ny firenena. Eto dia mahatsiaro manokana anareo rehetra satria folo taona lasa marina izay nisy ireo nialan-daharana, nisy ireo namadika ny tolona fa kosa ianareo rehetra mijoro ankehitriny dia mbola nampijoro navitra ny firenena ty ary tsy maintsy ho avitra i Madagasikara. Ilaina ny fanamafisana hatrany ny fitiavan-tanindrazana mba tsy ho eo am-bava fotsiny ihany amin'izay atao rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Miondrika mpanajana amin'ireo namana namony ainy folo taona lasa zay tamin'ity tolona natao ty miaraba ny filoha Andry Rajoelina satria milany izy dia midika zany fa tena atao ampony voaka malagasy rehetrarehetra mihitsy ny fandovana teto amin'ny firenena. Matoa folo taona teoriana izy lany filoham-pirenena
Izany hoe ninona fomba filaza tamin'ny tantaran'ny Madagasikara dia zavatra tany amponiny tsirairay avy zany. Ho an'ny tena manokana ny taona no ny tombo, ny antitra satria ny ampy folo taona. Fa ny finiavana tena anova sy ampanova an'ity firenena ity araka ny lazain'ny président Rajoelina teo dia tsy niova mihitsiny. Ary matona averiny tamin'ny hiara hiasa aminy mahatsapa koa izy zany fa betsaka ny adidy aman'andraikitra izay tokony ho tanterahana ho fanajana ireo namana lavo tamin'ny tolona nirahana anao folo taona lasa izay. Tonga nanatrika ny fotoana ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement ny tarihin'ny premier ministre sy ireo solombavambahoaka teo aloha. Fa ambany tafipavitrian'ny olo-pirenena manamarina na ihany koa mampiditra ny anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana latsaky ny ray isan-jato izany manerana nosy hoy ny teo anivon'ny Seny Nonasana. Ray faingo 520 isan-jato ny tapavitrian'ny olo-pirenena feno taona nanamarina ny anarany na ihany koa nampiditra ny anarany tao anatin'ny lisam-pifidianana hatramin'ny androany teto Antananarivo renivohitra raha nitatitra azo teo anivon'ny Voamera maleo tena misana ny fifidianana tetsy Alarobia ny ariva teo. Aotra faingo 720 isan-jato izay tarehimarika izay manerana ny nosy, tarehimarika izay ambany. Dia terepanahy izay ametra-panontaniana hoe aiza daholo ankehitriny ireo olona be dia be laza fa tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana satria izao fotoana ahafahana manamarina izany ary ahafahana manarina izany rehetrarehetra izany. Tiana otrindrina mantsy fa sao voafitaka isika menakamo fa amin'ny faha 5 volana febroary no fotoana farana ahafahana misoratra anarana. Fa ny ao aorian'izay dia asa famaranana hatramin'ny faha 15 volana Mey. Ny 15 febroary raha tsy ivana no ifarana ny fanavaozana ny lisitra. Manana 7 andro araka izany ny olo-pirenena anoratana sy anamarinana ny anarany eny anivon'ny fokontany. Zosi adidy ny mifidy ary zosi adidy ny maneho hevitra amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Antoka iray lehibe isin ny filaminana sy ny fampandrosoana ny fandraisana anjarany tsirairay amin'ny fifidianana. Ny famaritana ny asan'ireo ministra mpikambana ao anatin'ny gouvernement anisan'ny songadina nandritra ny filan-kevitry ny gouvernement izay nitanterahana omaly 4 febroary tao amin'ny lapany Mazoarivo Fezorovaly. Nolanin'ireo ministra nandritra ny filan-kevitry ny gouvernement tao omaly ariva ny didi-pitondrana mamaritra ny asan'ny ministra enina sy ny fandaminana ankapobeny ao anivon'ny ministera tariny. Voakasika izany ny ministry ny fitsarana, ny ministry ny fambolena, fiompiana ary ny jono, ny ministry ny asa, ny fampananana asa-panjakana ary ny lalàna sosialy, ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, ny ministry ny posta, fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny numerika, ary ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera sy ireo mpiara-miasa aminy. Ankoatra izay, nentina teo anatrehan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ihany koa ny fanendrena mpitsara malagasy hiasa amin'ny fitsarana famaizana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny vohitra tao ihany koa ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny Petrotech na ny valandresaka ny fampirantiana ny gaz naturel sy ny pétrole any Inde ny 10 hatramin'ny 12 ny volana febroary ho avy izao. Ho tanterahana ny 13 hatramin'ny 15 febroary eto Antananarivo ny semaine de hydrocarbure. Isy ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fiofanana mikasika ny fitantanana ny fako ho an'ny firenena afrikanina. Ho ahemitra ihany koa ny daty anatanterahana ny fifaninanana idirana eo anivon'ny sekoly INFA taona 2024. Ankalazaina ny 7 hatramin'ny 10 martsa 2024 any Mahajanga ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Fa fifanarahana misy 12 no vita sonia teo amin'ny vondrana Europeana sy ny firaisamom-pirenena tetsy Akorondrano fobetoeran'ny vondrana Europeana izay efa matsinina ny vola amin'ireo tetikasa maherin'ny 4 tapitrisa euro ny fitambaran'ireo fanampiana azo tamin'ny izany. Hiona saina.
Vola mitentina 7,3 euro no amatsia ny vondrona Europeana ireo tetikasana fen'ny fepetra izay andreketany fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana ary tompona andraikitra ny fotony misy 20. Tetikasa entina hanatsarana ny fanjakana tsara tantana, ny fanatsarana ny kalitao omena ny vahoaka amin'ireo vondrom-bahoaka ny fotony, fampitoviana ny zonolahy sy ny vavy, ireo amin'ny ankapobeny no sehatr'asa natanteran'ireo izay nahafen'ny fepetra ny tetikasa. Tanjona ny ampandrosoana hatrany ny demokrasia eto Madagasikara fa ihany koa ny fanajana ny zon'olombelona ary ny fanampiana ny mpisehatra eny fotony amin'ny fanatanterana ny ODD na ny tanjona ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Association Médecins du Monde, RTM, Capacity Building for Communities, ECPAT Madagascar France, Kulzaza Malagasy, Louvain Coopération, SOS Village d'Enfants Madagascar, Grand Est Solidarité Coopération pour le développement avec l'organisme public de coopération intercommunale Voulamène, Région Nouvelle-Aquitaine avec la région d'Itas, Commune rurale d'Ampitatafka, Transparency International Initiative Madagascar. Ireo no misitraka izao famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana izao. Ny vondrona Europeana izay resy lahatra fa ny fanomezana sehatra sy ny fanohanana ny fiarahamonim-pirenena sy ny vondrona eny fotony no ampinga iray tsy azo ialana amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia sekoly maro manerana ny Madagasikara no azo tombotsoa amin'ny fiara-miasan'ny UNFPA sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa momba ny fanabeazana ny ankizivavy an-tsekoly. Faritra telo no misantatra ny tetikasa. Miantarandriana io. Isan'ny firenena ambony tany indrindra amin'ny fialana an-tsekoly aloha loatra eto Afrika i Madagasikara izay mahatratra 5,000 isan-jato araka ny tatra avy amin'ny UNICEF. Ankizivavy ny ampany betsaka amin'ny fialana an-tsekoly io, isan'ny antony ny famaroany fanambadiana aloha loatra sy ny fitondrana voka aloha loatra. Antony hanamafisana amin'ny fiaraha-miasa ny UNFPA sy ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, fiaraha-miasa izay miompana amin'ny fanabeazana ny ankizivavy an-tsekoly. Ahoana no anampiana ny ankizivavy mba ahafahany mamita ny fianarany hatramin'ny farany, indrindrandrindra ady amin'ireny katsinirina voka alohan'ny fotoana dia miara-miasa amintsika ihany koa izy amin'ireny vehivavy mamany lava, tsaboana ireny rehefa vita dia omena fampianarana fanabeazana, izany dia andraikitry ny Ministera Fanabeazam-pirenena no manampy mampianatra ary mitaiza ireny vehivavy ireny. Dia eo amin'ny fanabeazana zay vehivavy zay ihany koa zany dia mametraka fantina sekoly izy, ohatra ny eto 67 hectares misy coin jeune, zany hoe ao agnatin'ny efitra iray zany dia ametrahana toerana misy boky, toeram-pilalaovana ahafahan'ny ankizy mivelatra magno fahalalana ankoatra ny fampianarana ao an-tsekoly. Faritra telo no isantarana ny tetikasa ary mihitatra miankina amin'ny masotsivana aorian'izay. Isan'ny ny antombohan'izany ohatra ny faritra atsimo. Le Grand Sud est une priorité pour les Nations Unies. Nous y intervenons déjà. Nous avons notre pôle d'excellence parce que les... Ny any atsimo dia laharam-pamehana ho an'ny vondrona iraisam-pirenena ary efa mandray fepetra ny antoerana izay ankehitriny satria araka ny tarehimarika any antoerana no ambony indrindra ny tany herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny voaka aloloatra. Zany hoe maro ny dinganam-bola atao any antoerana. Ny UNFPA ihany koa dia mampiasa volany no ny tranga samihafa hita ary izay indrindra no antony hanamafisana ny fiara-miasa satria hitanay fa naomby ny asa nataon'ny minisitra fony izy solombavambahoaka. Apprécier le travail que Madame le ministre a eu à faire en tant que députée. Nanantotosa fitsidiana teto amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa androany, ny solotena maharitry ny UNFPA eto Madagasikara. Raha ny antotanisa teo anivon'ny UNICEF kosa 240 faingo 100 ny vehivavy 20 ka hatramin'ny 420 taona nanaovana fanady adiana no nanambara fa nanambady mialohan'ny 20 taonany. Nilaza ho efa nitondra voka sy nananjanaka kosa ny 7,3 ny ankizivavy 10 ka hatramin'ny 20 taona.
Fateboka maro no mahatonga ny arikarena isam-batan'olona mijanona ao ambany tato anatin'ny taona maro ho ny pahay toe-karena iray izay nanaovana fanadadiana raha tato anatin'ny 5 taona faran'izay saika nahitana lesoka foana tamin'izany miantarandriana. Firenena faefatra mamokatra reny isam-batan'olona vitsy indrindra maneran-tany Madagasikara ny taona 2024 araka ny tatrana avoaka ny GDN na ny Journal du Net. Miankina amin'ny fivoaran'ny arikarena vaobe no mahatsara ny arikarena isam-batan'olona saingy ho any eto amintsika tato anatin'ny taona maro nijanona ho ambany raha oharina amin'ny arikarena vaobe any ankafy izany. Rena kosa ny toerana nisantsika tany amin'ny taona 770 tany ho any sy ny taona 770 dia nitovitovy zany ny arikarena isam-batan'olona izay vitantsika teto Madagasikara raha notazomina ny isan'ny mponina tamin'izany fotoana izany dia mitovitovy zany tsika tamin'ireo firenena aziatika ireo toa andry Japon, Chine sy ny Singapour sy ny sisa. Fa ny tena nahatonga antsika zany tafahitsoka ao anatin'izao fanitrana izao dia ireo le voalaza tery aloha hoe tsy fahafahantsika nanome vahana an'le famoronana arena tamin'le arikarena vaobe voalaza tery aloha tary na eo amin'ny lafiny fanjifana eo amin'ny lafiny fandrarana io na eo amin'ny lafiny fandraisan'ny fanjakana andraikitra amin'ny dépense publique. Hatreto ihany koa tsy mifanaraka amin'ny isan'ny mponina izay fitombony arikarena izay. Croissance de chiffre na fampitomboana izay ahitana isa roa ho an'ny pahay toe-karena no vahaolana ahafahan'ny arikarena mipaika amin'ny fiainan'ny tsirairay. Sehatra maro manoloan'io no tokony hatsaraina ahafahana mahatratra ny tanjona. Eo amin'ny asa tsy vitan'io atao piasa fotsiny zany le olona fa eo ihany koa no hoe ahoana no ahafahan'izy ireny manjara mampiasa ny fahaiza-manaony. Dia mazava ho azy araka ny voalazantsika tery dia misy an'le incitation à investir izay ny tahan'ny findramam-bola no tondro goavana indrindra. Rehefa ambany ny tahan'ny findramam-bola, rehefa misy ny fifampitokisana eo amin'ny fiarahamoniny fandrarana amin'ny ankapobeny dia mitsangana ny orinasa, misy koa ny orinasa zany izay mitady asa, miena ny tany tsy fananan'asa, dia ireo rehetr'ireo aty amin'le hoe microéconomique zany raha zay no jerevana dia mitondra makany amin'le fampitomboana ny fiariana sectoriel aloha zany. Mandina ny 1.4 miliara dolara ny PIB teto amintsika ny taona lasa ary mandina ny 700 dolara isan-taona ny arikarena ho an'ny isam-batan'olona eto Madagasikara. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny tohina raha teny ampamarinana eo ihany koa mahakasika ny rotsakorana be androany izay hena dibidrano faritra maro teto andrenivohitra rehefa avy eo. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Et maintenant, avec Mvoul, gagne 3 fois plus d'internet pour la Saint-Valentin. À l'achat d'un tel manette One Month 2 Go via Mvoul, gagne 6 Go de data en tout. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vadana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao.
Il aurait réussi à s'échapper, déclenchant une vaste chasse à l'homme. Avec cette fusillade dans le centre d'Osaka, la population a de quoi être inquiète. Si on se débarrasse de lui, l'affaire est classée. Je me suis fait piéger. Raconte-moi tout ça. Je fais pas confiance aux flics. Araka ny hitantsika teo hoe ny man anty izay indray no horonan-tsara raha antsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao kosa indray dia tokantrano maro no teteziny ireo jolany rogobasy tamin'ny fokotany iray ao Antsahadita. Omaly tokony tamin'ny 7 ora alina. Lasa avokoa ny vola sy ny fananana sarobidy rehetra, nisy ny raratra ary nisy ihany koa ny voaolana sy natao ho takalonainy ka eto Andratsilava. Omaly alina tokony ho tamin'ny 7 ora no ny atomboka ny fanafiana teto Antsahadita. Jolamy rongobasy mihoatra ny 30 no nanafika. Ny fomba nidirany tato dia nitoratoraka vato avy any ambony any izy dia nitoratoraka atao amin'ny tafotrano. Dia rehefa avy eo niakatra teto amin'ity tany ty lavarangana ity izy dia tao ambony tao dia le rangahy ray mpianakaviana tao anatiny tao. Dia rangahy ray mpianakaviana io nasaony zareo niondrika dia le ramatoa tafavoaka tany ambadika tany. Dia ny ramatoa tany ambadika tany iny no nalaina nitondra anazy tao an-trano, nasaony namoaka ny vola rehetra tao anatin'io trano. Dia azo moa ny vola tao zany dia lasa indray zareo niala tao dia nandeha nakany Atsimo any. Dia tary amin'ny trano Atsimo indrindrarindray dia misy mpivarotra ao. Dia le ramatoa sy rangahy tao indray no nidirany zareo. Dia nataony toy izay ihany koa nakany indray hoe aiza ny vola rehetrarehetra tato, aiza zany ty vola 3 tapitrisa zany. Dia navoaka moa zany izay vola rehetra tao dia nalainy daholo ny volamena rehetrarehetra dia nalaina koa ny télé. Dia vita indray ny tao dia niazakazaka indray zareo nakany. Dia zareo nandeha nakany iny dia verinay fa efa lasa nitsoaka. Dia nanaraka zany vatan-dehilahy rehetrarehetra nanaraka tany. Kay zareo niafina tao ambadimbadika tao dia zay nihoatra ny zareo zany. Dia rehefa tafahoatra ny zareo tany zay dia novakiny indray le tsena kely amin'ny farany ao. Tena hitan'ny olona mihitsy dia heninay avy zany dia miverina izahay. Sasy hoe averinay fa tsy mpangalatra hoe averinay fa fokon'olona ihany. Rehefa nantakaiky resety hoe tofirinay nareo fa miverena. Dia laza zay niafina tao ambadika le tany mangazo tao. Dia za moa zany after le tany mangazo dia narahako sara mihitsy ny action teo dia vahany zareo le varavarana dia nitsilova zareo tao anaty tany mangazo tao saika tofirin zareo za fa misy kalako ty fa tandremo dia tsy nietsika mihitsy atao anatin'le tany mangazo tao. Tokantrano efatra no nitetezin'ireo jolahy nandritra io fanafiana io. Ankoatra ny vola sy ny volamena ary ireo fananana sarobidy tao an-trano, nisy ihany koa ny voaolana ary nisy natao takalonaina saingy afaka nitsoaka. Dia le namako ankiray tsy hitako hoe nakatsy nakaroa zareo taraiky teo. Dia za nitazona zareo teo dia mivonony aloha. Dia rehefa vonony dia ozy le ankiray amelana sisy andelo aveloany dia tonga dia nirosiny tanivozina kantsapa tonga taty. Dia tonga teto afaitsy ty trano ty dia tonga dia miany tanivody basy mafy be tato lamosiko tato. Dia aza vonona dia andao alala. Dia tonga tetsy amin'izay dia tsy napoziko mihitsy. Dia tonga dia nalainy ty tongotra kavity tongotra kavanana ty sy ty tanako ty. Dia tonga dia natambana ohatran'izao tonga dia nakarapony tao dia ty ndraisy ty le vozina kanjiko ty ndraisiny teo ihany. Dia rehefa andraisiny teo ty dia ankona dia io zareo fa mipisesika amin'izay niditra tao anatin'le tao amin'le torana tao amin'le tran'olona zany. Dia rehefa mipisesika niditra tao izy nahazo vantage teo tany tonga davarangana ohatra izao vao nahazo tonga davarangana ohatra izao zany tonga dia miporitsaka tonga dia lasa naraka an'iny etsinahana tany nyaiko aloha no navotako. Faritra saro-dalana afaka anaovan'ireo jolahy fangala-pery amin'ny mpitandro filaminana iny faritra iny raha ny fanazavana. Antony mahatonga ny fanafiana misesisesy any an-toerana. Eto amin'ity faritra misy an'ity moa zany aty Antsahadita dia lalana fandalovan'ny dalo satria efa azony zareo antoka le hoe tsisy afahana mandositra, misy afahana mandositra foana zany na makany akura vontovorona lalana ratsirateo dia tsisy tomobile afaka manenjika dia makany tany kely koa tsy gendarme poste fixe na poste avancé makany patrosy koa ohatran'izay dia misy le mepita-rano koa afahana miala satria ny rano marivo zay no antony ifatenany dalo aty amin'ny faritra misy anay ary tsy voa izao no misy an'io fanafiana io fefa maromaro ihany
ary raha ny feoeninay aza dia hoe mbola iveriny satria mbola misy tokantrano tsy azony zareo aty amin'ny faritra misy anay aty. Zany no mahatonga anay hoe lavitra andrina zahay tsisy pijery aty akodaoda aty satria lalana ratsy ny élément afaka manidika reo mpanao ratsy reo tsy misy raha teo. Ka hoy zay hoe ho an'ny mpitondra fanjakana ambony zay miahany vahoaka sy ny fananana dia antenainay fa hoe ijery satria ny zavatra miseho dia ny firenena ankehitriny zany dia efa mitady ny hevitra mandrakariva hanafanana ny asandala. Efa nisy ny fanadihadiana nataon'ny ireo zandary na dia tara aza hoe ny mponina manodidina. Araka izany raha ny vaovao voaray farany, nisy olona roa na iahina voasambotra ka atao famitorana eny amin'ny mpitandro filaminana. Fatahorinan'ny fanambarana ataon'ny Amnesty International momba ny tranga fitifirana dahalo tany Betroka nitondra fanazavana ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmeriam-pirenena tamin'ity androany ity ka eto andretsy lavatra. Taorin'ny tranga tany Betroka izay nahafatesan'ny mpitandro filaminana ireo jiolana nafika trano fivarotana tao an-tampon-tanànan'ny Betroka namoaka fanambarana ny Amnesty International ary nilaza fa tsy tokony hiroso tamin'ny fitifirana ny mpitandro filaminana raha tsy amin'ny fotoana tsy maintsy anaovana izany. Tokony harovana hatrany ny ain'olona raha ny fanazavana izy ireo. Fanambarana izay niteraka resabe tatoato. Nitondra fanazavana manoloana izany ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarmeriam-pirenena raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Fiarovana ny ainy no nataon'ny mpitandro filaminana na ny légitime défense raha ny fanazavana. Tsy misy atahorana ny amin'ny lalàna hoy izy izay nanamafy fa tsy maintsy hampiaritra ny lalàna raha misy ny foara-pefy ataon'ireo mpitandro filaminana. Afaka manao zay ataony ny communauté internationale na société civile tsy olana zany fa zay no andraikiny fa ny afotsiny tiako teny dia hoe aoka mba hoany amin'ny tombontsoa hoaniny be somary fa na ny Amnesty International na ny organisme internationaux nge mitaraina daholo mangataka sécurité aty aminay amin'izao zavatra miseho rehetrarehetra zao vao nisy tany faritra ny Tuliara reny dia nitenenina Paibomasy tao amin'ny atrikasa hoe tsy mandra ny tany mangataka fandriam-pahalemana zahay. Ka raha ohatra mpitandro filaminana nanao ny asany moa nahafaty olona raha izay no ilana vanina za aloha dia hiaro ny miaramilako hatramin'ny farany raha fanatanterahana ny asany no nataony. Raha ohatra kosa misy nanao ny tsy ara-dalàna hoe any ambadika any za ndray koa averiko any vonona anosika an'ireny miaramilako ireny any amin'ny fonja na hivoaka ny zandarmery. Tsisy olana mihitsy le izy fa ny tombontsoa ny rehetra foana no jerevantsika. Efa maro ireo mpitandro filaminana namoy ny ainy nandritra ny asa teto amintsika. Ny 10 febroary avy izao raha ny fanazavana, isy ny fahatserovana ireo mahery fony firenena ka hanomezana marim-pakasitrahana Paibomaso azy ireo. Fotoana ho an'ny fanovana izao, mila miova avokoa na ny fihetsika na ny fomba fiasa, ahafana mametraka ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ary ny mpitandro filaminana izay natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia totosa androany famindrana ireo fianakaviana 7 tafo ambiny ao anatin'ny faritra mena etsy ambanina Mpamarinana. Efa tomombana hatrany amin'ny 20 ny village voara Antotapenaka andraisana azy ireo ary ezahana ofotaina androany izany ho ny BNG RC Yves Richard. Androany ny fiampitoana farany namindrany 20 anatin'ny faritra mena voakasika mivantany fiotsahan'ny vato etsy ambanina Mpamarinana. Nanaraka ny lamina sy ny baiko avy amin'ny fitondram-panjakana 20 misa 7 avy amin'ny fianakaviana 7 tafo ny se vokotany. Le bandrozy vao ndraisantsika teo dia izay tafiditra bandrozy zany dia mety hoe atahorana daholo fa saingy tsy mbola mikitika an'ireny fa 20 zany ireo tena mbava aloha tena tsy afa miala mihitsy ireo tena zany satria anatin'le vato mihitsy ireo ray metatra zay be indrindra. Tsy tokony isy tsipaka ny baiko sy ny lamina napetraka ny fitondram-panjakana ho fisorohana ny loza ory eo ny arambona. Manambana amin'ny fotoana rehetra ny loza raha ny fanazavana. Tapaka tanteraka mihitsy ny hevitra. Atria zany na maina na azolana dia anao ohatr'izao foana ve. Aloha miala re misy azo hiatsanona hafa akoatran'le trano. Efa tomombana hatramin'ny 20 ny village voara Antotapenaka andraisany 20 hatramin'ny fotoana nanaovana fanadihadiana. Manaraka ny fenitra andraisana vonjy maika ireo trabona, ny fototra avitrasa raha ny fanazavana.
izahana vitainy androany ny asa hono teo anivony BNJRC. Ny fanamboarana zany mba ahafahana hoe mametraka fianakaviana ao anatin'ny fahamendrehana mba hisaraka tsirairay ny fianakaviana dia samy manana ny toerana ipetrahana fa tsy mifangaro be ao anatina efitrano anankiray malalaka. Mieritreritra mety efa any amin'ny 20 na 570 isan-jato ano any fa presque vita izy io androany hariva angamba dia afaka iainana daholo ireo trano rehetra rehetra. Fa le olona ho avy ao raisina ao anatiny izay toerana tokony mendrika andraisana anazy izy. Fokontany telo raha iverenana no tafiditra anatin'ny 70 metatra voalaza fa fatramena amin'ny fiotsahan'ny vato eny ambanina mpamarinana sy ny manodidina. Fianakaviana 920 tafo ho an'ny fokontany tsy mialonjafy, 800 ho anakady lalana ary 520 ho anambanina mpamarinana. Fa ny tanina mipetraka ny nahazon'ireo olona nanorina foto-drafitrasa teny an-toerana. Tsy nahita ny teny ihany koa ny commune izay tompony andraikitra voalohany amin'ny tanàna n'Antananarivo. Adinony izy ireo ave ireo olona nifidy sy nametraka fitokisana taminy ka natonga azy ireo hitantana ny tanàna n'Antananarivo. Rehefa misy ny tranga tahaka izao, hodina tsy fantatra ary adino tanteraka ny vahoaka, fa ny tanina izay andrasan'ny mponina valiny hatramin'izao. Manodidina n'izay hatrany dia manana ny tantarany sy ny hevitra fonosiny avokoa ireo vohatra eto Antananarivo. Isan'izany ny etsy ampamarinana izay nitrangana loza andro vitsivitsy izay. Michela Renardo. Faritra avo eto Antananarivo niteraka resabe tao anatin'ny herinandro izay indrindra taorian'ny loza nitranga tetsy ampamarinana. Nanana ny tantarany ireo toerana eny amin'ny faritra avo eto Andrenivohitra raha ny fanazavana azo, ohatra amin'izany ny eny Andohalo sy ampamarinana, araka ny fitenenana toerana manakasina. Aty ambony aty zany ny toeran'ny mpanjaka sy ny tanànakandriana na ny tandapa araka izany le manodidina azy. Misy toerana tena tsy azo an'ireny tsy dia hoe akory hoe ahoana fa dia manalokaloka aloha amin'ny lafiny anankiray. Dia hitanareo koa zany na ny ao ambany ao azany misy anarana tanàna misy ao ambany eo tsy mahaso olona ny anarana tanàna efa matoa misy an'izany efa fantatry ny taloha zany dia efa zava-dehibe. Fa le ozy nareo mananjiny ve ny dikan'ilay zany hoe ty toerana tika ny lapa rehetra ny rova mantsy izay voadidina. Lapa dikan'igny hoe mananjina zany hoe misy hasina zany le izy, misy hasina zany ao anatiny ao ka ny fametavetana azy dia miteraka fahavoazana ny martura navarina ety ampamarina navarina ty kodidiany ambany any. Ary azo lazaina zany zao fa dia ty zany toerana ambony takizao dia misy vato dia mety toerana any ambany any zany amin'ny ankapobeny zany misy faty any anatiny any tany ambany tany zany satria le nakodidia tany dia mbola mipetraka. Tsy eo amin'ny lafiny finoana ireriana nefa ny azo anazavana ny zavanitranga teny amin'ireo faritra avo eto Antananarivo raha ny fanazavana azo hatrany. Misy ihany koa ny fanazavana ara-tsiansa. Ka na io ampamarinana io ambany rehefa ny anaty roa io aza io nisy lobolobo sy raketra reny taloha fa afaka le izy ka ny vokatra zay dia niala daholo le niaro azy le hazo sy ninona niaro azy dia nanomboka niditra amin'izay ny rano sy ny giosa dia iny no manimba tsikelikely le tany sy ny vato nagnana be azy dia satria le olombelona nipetraka teo dia nasorony dolodolo le zavatra niaro. Antony ara geografika ny tany sy ny salam zany mahatonga ny enjera ary ny taolany ety sy hoe tsy vitany fonona fotsiny zany na ny taolo azy ny taolo malagasy ny teny zany raha milaza ny fahafatesana dia manao hoe ny antitra azo amorotevana ny tanora vato mandondona arabaky teny zany. Samy manana ny andraisany azy ny rehetra ny tsy azo lavina ho an'ny taolo malagasy voasikajy ho faritra mananjina sy manakasina ireo faritra avo ireo no izy ireo nitoerany fonena ny mpanjaka tamin'ny fotoanandrony. Fa tsy misy ifandraisany amin'ny rivodoza izay nambara fa tsy akasika ny Madagasikara ny orana ny kija ny tolakandro teo. Itohatra amin'ny alahady izany raha ny fanazavana azo avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetra ny andro. Toerana maro teto Andrenivohitra ihany koa ny dibo-drano vokatra izay rotsakorana be izay. Izora valy. Oram-baratra tsotra amin'ny mahafotoam-pahavaratra ny andro no niseho ny tolakandro teo teto Andrenivohitra raha ny fanazavana azo teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro ny ariva teo. Raha ny hita toerana maro teto Andrenivohitra ny dibo-drano, Analakely, Mahamasina, Anosy, Ampefiloha, Besarety sy ny maro hafa. Lasibatra ihany koa ireo mpivarotra ravany sy tondy.
etoy hatramin'ny alahady izao ny firotsahan'ny orana raha ny fanazavana tsy misy fiandraisana amin'ny rivodoza any an-dranomasina izay tsy ahakasika ny Madagasikara ny orana androany raha ny fanazavana. Iny zany atao hoe oram-baratra normal iny fa tsy dia misy fifandraisana loatra amin'ilay rivodoza any an-dranomasina arak'izay efa nanana lavitra iny. Kelelina zao no somary akaikaiky any Madagasikara izy any amin'ny 500 kilometatra atsimatsinanan'ny Eko no misy anazy dia mizotra miana atsimatsinanana mandositra izy amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Dia ny fisaretina somary mafimafy any 120 kilometre à l'heure dia misy tafiotra 170 kilometre à l'heure. Dia ny anankiray indray antsoina hoe fonany 1990 kilometre atsinanan'ny Manoro efa lavitra be zany io marina moa fa ny fonany zany no somary matanjatanjaka koa satria cyclone Trésentant zany ny stade misy azy fotoana tamin'ny telo teo ny vaovao ankilan'izay ireo fanorenana tsy ara-dalàna fanotofatany etsy fa tsentseman'ireo lakan-drano ivarinana ny rano no anisan'ny mampiandrona sy mampiakatra ny rano eny amin'ny faritra iva. Ny fanajariana ny tanàna sy ny fanadiovana mialoha ny fotoam-pahavaratra tahaka izao izay ilaina fandraisana andraikitry ny rehetra ny isam-batan'olona sy isan-tokantrano ny komina ary ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Izay vadiantsika maresaky resa-pirenena dia miditra sahady ao amin'ny antso amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena avahin'ny filohan'ny République démocratique ny Congo Félix Tshisekedi firenena afrikanina telo no nambarany hotetezana amin'ity herinandro ity fanadina. Paikady be mpampiasa ny hoe rehefa mandalo fotoan-tsarotra ny firenena dia tsy maintsy mitady fanomezan-tanana any amin'ny firenen-kafa. Nosafidin'ity filohan'ny Repoblika Demokratika Congo vaovao Félix Tshisekedi ity fomba fiasa ity. Firenena afrikanina telo no tsy maintsy hotsidihany amin'ity herinandro ity araka ny fanambarana izay nataony. Natombony tany Angola izany ny talata 5 febroary lasa teo ary ito ihany Kenya sy Congo Brazzaville. Noho ny tsy fakasitrany maro amin'ny mafiloha ara-dalàna any Félix Tshisekedi dia mikatsaka ny fanamarinany toerany satany ity farany amin'ny alalan'ny fionana amin'ireo namany any amin'ny firenen-kafa. Isan'izany ny filohan'ny Kenya, Kenyatta izay mbola manamafy hatrany ny fanohanany an'ity filohan'ny RDC vaovao ity. Ny filoha Kenyanina izay filoha tokana nanatrika ny lanonam-pianianana nataony tamin'ny 24 janoary teo. Nandefa afatra miendrika fiarabana tao anaty tambazotra Twitter ihany koa i Félix ho mariky ny fisokafana amin'ny rehetra. Hatramin'izao kosa dia fantatra fa mbola tsy akasitrany ity Martin Fayulu laharana faharoa tamin'ny fifidianana iny ny vokatra izay navoaka ny HCC tamin'ny 20 janoary nilazana ny fahalaniany ity filoha vaovao ity. Ity mpanohitra izay mbola manamafy hatrany ny fanamelohana ho an'izay rehetra ny raitsin-kombakomba tamin'ny osika araka ny filazany hatrany. Ty zay namarina vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirano sy TNTV fianaratsoa soava tsara dolo. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao.
narahinao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.